Vaovao momba ny fitaterana anabakabaka dingana lehibe omaly no vita teo amin'izay tontolon'ny fitaterana anabakabaka izay satria dia totosan'ny fanaovan-tsony fifanarahana na ilay antsointsika hoe protocole d'accord teo amin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar sy ny mpiara-miombonantoka stratéjika aminy dia ny Aerostral. Miaraka amin'ireo mpampiasa vola hafa dia tafakatra 400 tapitrisa ny vola hoentin'ny kompania mpitaterana Aerostral izay mpiara-miombonantoka ara-stratéjika ny Air Madagascar. Io no fantatra omaly tao aorian'ny fanaovan-tsony protocole d'accord teo amin'ny rotonto izay notanterahana teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Kiondalana lehibe amin'ny hoavin'ny kompania rotonta ny fifanarahana natao raha nambarana Andriamatoa Marie-Joseph Mallet, flotale général ny Aerostral. Nanamafy ny mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana ny kompania Air Madagascar fa tokony afaka mandeha lavitra kokoa ny kompania rotonta raha miara-miasa. Ny tolotra nentin'ny Aerostral dia tsy ampalolanery. Misy tolotra eo ara-teknika, misy tolotra eo ara-barotra, misy tolotra eo araky ny ara-bola. Ny fitambarana izay rehetrarehetra izay zany no natonga hoe Aerostral no ataontsika hoe préféré tao anatin'le tolotra ara-barotra satria manome izy hoe inona no mety fanalebiazana ny tsena any Air Madagascar, inona ny lalana tokony vaovao sokafa any Air Madagascar. Misy tolotra eo ara-teknika mikasika ny hoe manahoana ny compétence any Air Madagascar amin'ny resaka entretien na maintenance na avion, inona zavatra azo atao mba hanatsarana mba tsy tenenana hoe anamafisana ny compétence any Madagascar io. Misy tolotra koa eo mikasika an'ireo orinasa miaraka amin'ny Madagascar izany hoe ny Indeline ny fikarakarana ny ropilany ety ambony tany ary koa ny Sofitrans izany hoe duty-free sy ny service amin'ny avion rehetrarehetra. Raha ny vinavina dia amin'ny faran'ny volana May any ho any nosoniavina ny tena fifanarahana na ny contrat définitif.